Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ripino ajaina. Amin'ity androany ity dia iresadresaka antsika mahakasika ilay sorona lehibe ataon'ireo mpino musulmana rehefa tonga ny Eid al-Adha. Rehefa narapetrapetraka tamin'ireo mpanaradia ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia nanentana azy ireo mba hamono hanao sorona ny biby fiompin'izy ireo amin'izany andro na Eid izany. Dia nantany ireo mpanaradiany ory irakin'ny Allah, inona no antony anaovanay an'izany sorona amin'ny andro na Eid izany? Dia namaly mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe io dia fomba mampanao azonareo tamin'ny raibenareo Ibrahim alaihi salam rehefa izy no didiny Allah nahita tsindrimandry handeha napaka ny zanany Ismail ka tsy tapaka tamin'izay fotoana zay fa kosa nosoloy ny tombo-zanahary ondro lehibe anankiroa matavy ho solony Ismail. Ka noho izay fahatsiarovana zay no antony anaovantsika ny sorona lehibe amin'ny andro ny Eid. Ary io ihany koa no fanompona tokana izay itovizantsika amin'ireo mpanao hajy amin'io andro fahafolony fanaovana hajy na ny fahafolony Dhul-Hijja io. Ary tsy nitsahatra teo ireo mpanaradiany fa mbola nanontany azy manao hoe inona ary no valisoa azonay rehefa zay manatanteraka an'izany sorona izany? Dia namaly mpaminany sallallahu alaihi wasallam hoe isaky ny volovolon'ny biby zay nataonao sorona sy ny tapahanao dia valisoa azonao eo anatrehan'ny tombo-zanahary. Fanontaniana mipetraka amin'ny tsirairay ankehitriny, iza amintsika ankehitriny mahavita manisa volovolon'ny biby? Iza amintsika mahavita manisa volovolon'omby, manisa volovolon'ny rameva, manisa volovolon'ny ondry, manisa volovolon'ny osy? Iza amintsika mahavita an'izany? Mino zao fa valitentsika dia tsy misy mahavita an'izany. Ka ho anao izay manana an'izany enti-manana na possibilité izany, dia mametrahanao ny finiavana hanao an'izany sorona zany amin'ny andro na Eid, ho fanarahana fomba mampanao ny mpaminany, ho fanampiana ireo mahanitra, ary ihany koa azahoana valisoa isaky ny volovolo amin'izany biby fiompy izay nitapahanao zany. Ny teny mpaminany sallallahu alaihi wasallam amin'ny hadisy maripotra manao hoe man kana lahu sa'a walam yudahi fala yakrabanna musallana. Nizaniza aminareo izy manana possibilité enti-manana hanaovana sorona amin'io andro ny Eid io nefa tsy nanao an'izany dia aza manatona ny toeram-pivavahanay. Tia ny mpaminany atongavana ho an'olona zay manana possibilité, manam-bola nefa mahihitra amin'ny vola zay ananany ka tsy nanao an'izany zavatra izany, dia aza mieritreritra izy ho mpanaradia ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam, satria tsy tia manaraka amin'ny fomba mampanao ny mpaminany Ibrahim zay nankatoavy ny finoana Islam ka niraikety ny mpaminany Muhammad, ary ho fanampiana ireo mahanitra, ary ihany koa zahoana valisoa isaka ny volovolo nefa tsy mankatoa an'izany ka tsy anisany mpanaradia ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Ho antsika rehetra zay manana possibilité manaova an'izany, ho anao zay any ivelany lafo be ny ondry ny osy, dia lefaso aty Madagasikara fa aty dia mbola azo eritreretina ny famorana izany biby fiompy atao sorona izany. Zay no fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Abonneo, partageo, atao j'aime fa mbola betsaka zavatra zay ho ampatsiavantsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.